Manana ny ambarany manoloana izay firongatry ny andiha ambalala izay moa andriamatoa Jean Paul Ratsimbazafy na Ct Tsimirehidava mpikambana eo anivon'ny kaongresin'ny tetezamita. Ity mpanao politika ity moa dia nanambara fa tsy tokony ho variana amin'ny resaka hafa ny mpanao politika fa hijery akaiky ny makasika ny famonoana ireto valala ireto. Andavanandro ny fiainan'ny mponina moa zany dia hoe mitady ny hoanina androany sy ny hoarabaka androany zany no tena fahasahirananao satria rahantsika mahafantatra ny vonavoajanahary misy ny cyclone Irina sy ny andiambalala dia tsy misy atao hoe apaisement fitoniana ny mponina any zany satria ny hoanina androany tadiavina androany hoanina rapitso tadiavina rapitso dia tsy misy zany atao hoe fitoniana amin'ilay mponina any raha tsy tena misy ny fanampiana avy amin'ny fitondrana fibe zany izy tsy dia hoe vary io sakafarina androany ihany fa hatramin'ny masomboly dia tokony mamparitaka ny ihany koa zany ny ambioka toy ny fanaritana mema hatramin'ny tamangazo na ny tavina vomangy io tambakeda ozy ny any atsimo sy ny kapiky sy ny lody satria zany no tena hoe fotom-piveloman'ny olona any fambolena ireo zavatra ny tany secteur io zany ka dia tokony mamafisina zany ny fanampiana ara-pitaovana sy ny ambioka masomboly izay mety efa any amin'ny ministerany agri-élevage zany mba hanampy ny fitaovana sy ny masomboly ampiasain'ireo.